Amiangavi si bitalau Mafiane zao iainanay zao Miararana fa fotoanan'izao Itondranao fiaina vaovao Ka ny rotamane zanay bavao Amin'ny anarana Vaombe Zay anjara masoandronay zahay Nofiko anike Miotafita amin'izay Jesosy omavelahay sy ny fireneko Hitanao ny manjoanay Kanefa nisitraka rehetra ekeko Mampianaro amay Yakinaminao Vayanao leriam Mantenainay amay Miataka si fitalamunay Tumpo na mandinuna dyan Miratra numan Sama tapa manananaw Nyachikyabi mamay Magkechinizay Befa manapanatenganaw Tumpo paipon sa kinay Ay maswangunay Siman-siman nesizay Tiananuyan Tumpuan Itanaw abuku Nyadala na bitana Isana naurabamifu Tomitaga merinida Vaniana Cimacarubana Manuloni zawitizau Sabitain kanan Amitakilan Nangapunyan manan Baumel Sayang jarang maswan tunai sahai Nufi kwanikel Nyutafita amizai Jesus yung mamilay Sinifileleku Itanaw ni mansuanay Kanefa nisitakaw Rehetra ekeku Ampianaro amay Yang kinabitaw Vayandaw leriam Matenay na yaman Nyataka si fitalaunay Tumpo na mandinunasan Miratra numan Sama tsafa manananaw Nyachikagi mamay Magkechinizay Efa manapanatenganaw Tumpo paipon na kinay Ay maswanunay Ciman-ciman nesizay Tiananuyan Dia faly miarabantsika rehetra amin'izao takariva izao ry tanora malala
manaraka izao fandaharana izao dia tsy afafa ny fanatanterahana ny santaona fahasivamfitopolo ny toby lehibe ankaramalaza izay iarahantsika mahalala fa tsy atao anatoerana fa amin'ny alalan'izao fifaneraserana izay iarahantsika manatanteraka ankehitriny izao faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola tafaona eto sy sambola velonaina satria izao andro iainantsika ankehitriny izao dia andro mahory kanefa noho ny fitahian'i Jesosy dia velonaintsika rehetra ny anjarantsika dia lahateny izay nampitsundraina ny lohahevitra hoe ny kristianina tanora manohatra noho ny mpandresy ivavaka isika faly misaotranao zahay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy-masonao Andriamanitra fitiavana ianao manambaratena aminay eto anivony zao tontolo zao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izany fanambarantenanao zany dia ny anoloranao fiainana ho an'ny mpanota ho anay izay miaina amin'ny fahatandrorana ankehitriny dia matoky fa ho anao zany fahatandrorana izany ary ho anao mandrakizay ataovy ao amponay sy ao ambavanay ny teninao ary amin'izany rehetra zany dia ataovy manohatra noho ny mpandresy izahay matoky anao zahay fa izao isan-taona izao izay anavaozanao ny fonay dia mitondra hafatra lehibe avy aminao Andriamanitra sotoha ho an'ny velonaina rehetra izay mahaino izany na ny kely na ny lehibe ary mitondra fanavaozana sy fiainana mahafinaritra eto anivon'izao tontolo izao satria ny teninao fiainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen araka nefa natsidika teo dia lahateny mitondra ny lohahevitra hoe ny kristianina manohatra noho ny mpandresy no anjarantsika izay misy ihany ny andiny soratra masina izay nakana izany dia ny Romana 9:7 izany Romana 9:7 izany dia tsy maintsy ovakitsika ny soratra masina izay ao amin'ny Romana 9:9 hatramin'ny 7:10 sy ny Romana 9:5 hatramin'ny 7 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mbola hitoetra amin'ny ota ihany ve isika hitombony fahasoavana sanatria izany ataotsika izay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny ihany tsy fantatrareo ve fa na iza na izy isika no efa natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia natao batisa amin'ny fahafatesana koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana fa fantatsika fa nitoetsika taloha dia niaraka no omboana tamin'ny animbanany tena ny ota mba tsy hanompoantsika ny ota intsony fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia mino fa iarabelona amin'ny koa isika ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy tsy manakery amin'ny intsony ny fahafatesana fa ny amin'ny nahafatesany dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy fa ny amin'ny hahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy ary aoka ho tahaka izany koa ianareo ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy koa aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty anananareo ny filany anarahanareo ny filany ary aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadiany sy fahamarinana fa atolory ny tenanareo ho an'Andriamanitra toy ny efa maty ny efa velona ary ny momba ny tenanareo fiadiany fahamarinana ho an'Andriamanitra izay ny Romana 9:1-7 fa ho toizantsika io vaky teny io amin'ny Romana 9:5-7 tapany A fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra sady tsy hainy akory zany ary izay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra
fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanan'andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Amen. Ry tanora malala izay mpanaraka izao fandaharana izao sy manaraka izao lahateny izao, ny olana amin'ny fisainam-bahoaka dia ny fiheverana fa marina sy fenitra tokony arahana izay lazain'ny maro anisa sy ataon'ny maro anisa. Anisan'ny mitondra olana tokony vahana amin'izany fisainam-bahoaka zany eo amin'ny fiarahamonina misy antsika ny finoam-bahoaka, ny demokrasia, ny zon'olombelona, ny fahafahamiteny sy maneho hevitra. Amin'ny fiainana pratika aza dia mahitsika fa ny fandikan'ny maro amintsika ny hoe ny marina rehetra tsy filaza dia mandainga ny dikan'izany. Ny fandikanany hoe mahazaka maniraka ny tsy fisiana dia mangalatra ny dikan'izany. Ny fandikanany hoe sy ny tany no fady fa ny vavam-bahoaka dia manao adalana tsy hitan'olona na mitondra tena maloto, miafina tsy hitan'ny mpiarabelona no dikan'izany sy ny sisa sy ny sisa. Hitanao fa ny fisainany be sy ny maro no mitondra olana eo amin'ny fiarahamonina misy antsika. Kanefa raha dinihina akaiky izany rehetra zany dia simba na maratra ny fahendrena raketiny. Ny marina rehetra tsy filaza misy fahendrena zany, tsy ny tany no fady fa ny vavam-bahoaka misy fahendrena izany. Kanefa simbatsika be sy ny maro le izy. Ka dia fiarahamonina mody ho marina, fiarahamonina mody ho madio, fiarahamonina mody ho mandry fahalemana, io no hita fiarahamonina mpivavaka ihany koa. Ary izany fiarahamonina mpivavaka izany dia fiarahamonina mpivavaka kristianina ny resahana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa izany dia mazana fiarahamonina mihatsara velatsihy no iainantsika. Rehefa miatrika fahavalo sika ry havana, na rehefa miatrika loza na zavatsarotra na zava-manahirana, na rehefa anaty fifaninanana, eny anaty ady hevitra aza, dia enontsika mivoaka ny teny hoe mpandresy na resy. Zao nefa ny zava-misy tanora maro no resy eo amin'ny fiarahamonina. Tanora resy ny fijanganjangana, resy ny fimamoana amin'ny zava-mahadomelona, tsy hafa zany fa ny toka, ny rongony, ny sigara sy ny sisa. Resy ny fanompotsampy, resy ny fomba ratsiny zao tontolo zao. Ary zany fomba ratsiny zao tontolo zao zany dia miseho amin'ny teny, amin'ny asa, amin'ny hevitra sy ny fisainana. Sy ny tanora tsy mivavaka amin'i Jesosy Kristy ihany no toy izany, fa misy ireo izay efa kristianina tahaka antsika izao, tsy mahatohitra sy tsy mahasedra ireo rehetra ireo eo amin'ny tany mamonina misy azy. Ao ny hita miariary, ohatra mambra amin'ny antoko-pihira, maimbotoka, antsoina amin'ny teny hafa koa hoe katrikatry, mijoro hanao antsapana, misy zany. Io ny hoe hita miariary ilay tanora kristianina na kristianina tanora resy eo amin'ny fiarahamonina. Izany katrikatry, mijoro, miatrika, manao fampisehoana izany dia fanao zao tontolo zao, fanalana stress io alainy tahaka io. Ohatra iray hafa koa, mambra anakatelema anankiray na maro, manana sipa telo izy. Mety ho lehilahy zany, mety ho vehivavy zany. Zany anefa dia tsarovo tsara fa tsy midika hoe ny manana anankiray na ny manana anankiroa dia marina. Ao kosa nefa ny manafina ny fahareseny tsy ho hitan'olona kanefa dia tena resy izy ao ambadika ao. Resy ao ambadiky ny tsy hitany namana mantsakaiza na ny mpiara-miasa amin'izy. Izany fiainana izany dia fampiarana mivilana ny fahendrena malagasy hoe sy ny tany no fady fa ny vavam-bahoaka. Olona resy izy fa tsy hitany be sy ny maro fa ao ambadika ao izy no resy. Izany no andikaniny hoe tsy ny tany no fady fa ny vavam-bahoaka.
olona manafy-paharesena na olona mody mandresy no hita miriaria fa tsy olona mandresy marina ireo no tanosaina teo ireo. Rehefa matanjaka loatra zany ry tanora malala namako, izany zava-misy zany dia tsy maintsy miteny isika hoe ny mpandresy aza sarotra hita tahaka ny gisa mainty, tsy maika ve ny manoatra noho ny mpandresy? Ny kristianina tanora manoatra noho ny mpandresy no resahana eto, fa tsy ny kristianina tanora rehetra. Eto ny lohatenitsika mantsy dia tsy hoe ny kristianina tanora dia manoatra noho ny mpandresy. Averiko indray mandeha, sy hoe ny kristianina tanora dia manoatra noho ny mpandresy, tsy zany no lohahevitsika, fa toy izao kosa ny kristianina tanora manoatra noho ny mpandresy. Tsy maintsy tadiavina amin'ny hoe iza, aiza, manao ahoana, nahoana, oviana, izany vao hita misongadina. Ny fanevany ty isan-taona fahasivamfitopolo ity raha teo dia te hitanisa na te hanasongadina izay maharesy ihany na mikendry ny rehetra ho mpandresy avokoa. Toy izao zany faneva izany izay maharesy dia tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho hoy Jesosy. Noho izany dia atao ity lahateny ity mba hampandiny tena antsika tsirairay ka ampiorina bebe kokoa izay efa mijoro, zany hoe izay voasoratra anarana, sy anarenana kosa ny lesoka ka hitondra tena tsara manomboka izao ho an'izay potraka, zany hoe tsy hita antabolao ny fitenenana mahazatra antsika. Raha resaka fanoratana anarana anaty boky mantsy no ataon'Andriamanitra ny amin'ny fitsarana antsika, ka na handova fiainana mandrakizay sika na tsia, dia mino aho fa sy maintsy misy faniriana fatratra ao anatiko ao anatinao ao, fa ao ny anaranao. Tahaka ny ataontsika ihany zany rehefa mijery valim-panadinana bakalorea intsika, izay tsy voasoratra ao amin'ny lisitra amin'ny afam-panadinana dia resy no dikany, ka mila mandiny tena fa tsy mamoy fo, manarina ny tsy mety natao no atao mba ho isany anaty lisitra ihany rahampitso. Toy izao ary no fizarana ny hevitra roso amin'ity lahateny ity mba ahaizanao manaraka azy tsara. Zaresika roa lehibe izao hevitra alahatra izao. Ny voalohany dia hijerisika ny kristianina tanora manoatra noho ny mpandresy dia mandresy ny fahavalo rehetra. Ny faharoa kosa sady farana dia ny tokony hatao mba ho mpandresy manoatra noho ny mpandresy isika. Ny kristianina tanora manoatra noho ny mpandresy dia mandresy ny fahavalo rehetra. Raha vakina tsotra tsy asiana heviteny pratika ny teny hoe manoatra noho ny mpandresy dia milaza fioaran-javatra manantombo kokoa raha oharina amin'ny mpandresy misy rehetra. Izany vaky ny tsotro zany no nirin'ny Paoly apôstoly ho an'ny fiangonana tany Efesosy fahiny, voarakitra ao amin'ny epistely nosoratany hoe mba homen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika raha ny voninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, ary mba hampahiratina ny maso ny sainareo mba ho fantatrareo ny fioarana lehibe ny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasan'ny heriny faherezany ambony lavitra noho ny fanapana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avokoa. Io dia hitantsika amin'ny epistily soratany ao amin'ny Efesianina toko voalohany ny 7:70 sy ny manaraka. Kanefa ny dikanteny mazava kokoa amintsika dia hoe tena mpandresy. Rehefa vakina araka izany ny hoe manoatra noho ny mpandresy ao amin'ny Romanina toko 7:70 dia toy izao. Kanefa amin'izany rehetra izany dia tena mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Mpandresy tokoa na mpandresy tanteraka isika amin'ny alalan'ilay tiantsika.
ny hoe mandresy tanteraka na manana fandresena feno dia fandresena mahafaoka na ny hitany olona na ny tsy hitany olona. Noho izany ny hoe manoatra noho ny mpandresy isika dia milaza fa tanterahan-javatra, fa fenohan-javatra tsy misy madilana ho tentenina na mangarakaraka ho sosoana koa, mikasika ny fandresentsika amin'ny alalan'i Jesosy. Tsy misy koa tsy resintsika na ny hita na ny tsy hita amin'ny fahavalo rehetra izay mampahory sy mandoza, manahirana, mahasarotra fiainana eto anivon'izao tontolo izao sy manerina izao rehetra izao. Fandresena feno na fandresena tanteraka no dikan'izany. Ampiasaina amin'ny fandresena ny teny hoe mahatohitra sy mahasedra. Ny teny hoe mahatohitra na mahasedra dia iray ihany. Ny mahatohitra dia ampiasaina raha tafihina ianao ka mandresy izay manafika anao. Ny hoe mahasedra indray kosa dia ianao no manafika ka mandresy. Zany hoe na ianao pasifa na ianao aktifa dia mivoaka ho mpandresy mandrakariva no dikany. Marina fa tsy eo imason'olombelona ihany ny fandresena resahana amin'izany, fa eo imason'Andriamanitra koa. Jesosy dia tsy mba azo anaovana tatitra ambomboarina satria mahalala ny zavatra rehetra izy. Fa hoy nga Jaon'apôstôly ao amin'ny filazantsara no soratany, tsy nitady olona hanambarana olona izy, fa ny tenany nahalala izay tao am-pony olona, raha mamaky ny Jaona 2:5 isika. Tsy maintsy miresaka sika ary ny amin'ny hoe ny fahavalo rehetra tsy maintsy resena. Ny fahavalo rehetra tsy maintsy resena izay mampahory sy mandoza, manahirana sy mahasarotra fiainana, eny manimba misy aza, dia tsy hafa izany fa ny nofo ota izay lazaina ihany koa amin'ny hoe Adama ela na olona taloha. Ny faharoa manaraka izany dia ny devoly, manaraka izany ny izao tontolo izao izay manohitra an'Andriamanitra, ary ny fahafatesana. Ireo no fahavalo izay tsy maintsy resena. Fa hoy Paoly mikasika ny nofo, fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fizangazangana, fahalitoana, fijejojejona, fanimpotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamoana, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany. Zany hoe tsy vita ny lisitra. Ny toy izany mantsy dia ny fireharehana, ny fiebebona, ny fanandratan-tena sy ny maro hafa koa toy ny kolikoly. Tsara ho marina fa izany ota na izany nofo izany Adama ela izany, izay tsy aiza no fonenan'izany, fa ao anatin'ny tsirairay, ao anatintsika mpanota, ary zany no mahampanota antsika. Izany ota izany dia fahavalo, fa fahafatesana no tambiny ota, mahafaty ny ota. Tsy voatery ho maty eo no eo, fa mahafaty ny fiafarany, ny asany rehetra. Hoy ny afatra matanjaka taony Paoly ao amin'ny Romana 9:7-10 izay novakina tamintsika teo: raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Ankoatr'izany dia fahavalo tsy maintsy resena ny devoly. Hoy nga Petera apôstôly: ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay arapany. Ary haitsika tsara ny tenin' Jesosy Kristy izay voarakitra ao amin'ny Jaona 2:7-8. Ny devoly dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo lazainy, satria mpandainga izy sady ray nilainga. Ary zaho nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra ho izy. Noho zany dia fahavalo anankiray ngezabe izay tsy maintsy resena ny devoly na dia tsy hita maso aza izy. Izao tontolo izao izay manohitra an'Andriamanitra, eto amin'izao tontolo izao dia manjaka ny asan'ny nofo sy ny asan'ny devoly. Hoy Paoly araka nefa nytany satsika azy teo, miariary zany asan'ny nofo izany. Ary araka ny nanambaran'i Jesosy azy teo dia mpandainga, mpamon'olona, mpamitaka, ray nilainga izany devoly izany eto amin'izao tontolo izao. Marina fa
amin'ireo fitanisana marobe ny amin'ny asan'izao tontolo zao zay manohitra an'Andriamanitra dia vavaka ny fanompoasampy vavaka fa izao ny tsy mahamety azy dia mivavaka amin'ny natao fa tsy amin'ny mpanao. Raha mamaky ny Romanina toko voalohany ny 9:20 hatramin'ny 2:30 isika dia izay mivavaka amin'ny champy ao anatin'izany ny devoly dia mivavaka amin'ny natao fa tsy mivavaka amin'ny mpanao. Ary zay no tsy mahamety izany vavaka izany, na dia mirehidrehitra tahaka ny ahoana aza, na dia arahy ny maro anisa tahaka ny ahoana aza, na dia tanora maro aza no manaraka izany. Eto anivon'izao tontolo zao ny tanora kristianina na ny kristianina tanora manohatra noho ny mpandresy tsy mivavaka amin'ny champy fa mandresy izany. Ny fitanisany mpanao salamo ny momba ny champy dia tsy ampy. Misy fitanisana tahaka izao ataon'ny mpanao salamo raha mamaky ny salamo 5:20 ny 4 hatramin'ny 9 sika. Ny champy asa tanan'olona zany, manambava tsy miteny, manamaso tsy mahita, manantsofina tsy mandre, mananorona tsy manimbolo, manantanana tsy mandray, manantongotra tsy mandeha, ary tsy mahaloapeo ny tendana. Ary dia marina tokoa zany fa izany ny champy. Vavaka amin'ny vatobe ianao dia tahaka an'izany, na ho ataonao sarin'olona tsara tarehy azy iny dia tahaka an'izany. Ny hazo raha ataonao sary atao champy dia tahaka an'izany. Ry tanora malala manaraka izao lahateny izao, tsy ampy izany fitanisany mpanao salamo izany ny amin'ny resaka champy, satria tsy tafiditra anaty lisitra ny devoly amin'izany, fa tsarovy fa ny devoly dia tena fanompoatsampy ny mivavaka aminy, satria natao izy fa tsy mpanao. Favalo tsy maintsy resena ihany koa ny fahafatesana, ary tsy misy tsy miaiky isika rehetra ny amin'ny maharatsy ny loza, ny maharatsy sy mahaloza izany fahafatesana izany. Ny fahafatesana hoy Paoly no fahavalo farany horesena. Inona ary no antony andresena ny fahavalo rehetra? Misy antony andresena azy ve? Satria raha ireo tanisaitsika ireo dia toa tsy misy herintsika olombelona maharesy izany velively na dia kely akory aza. Eny fa na dia nibitika indrindra amin'ireo aza, eny fa na dia ny ranon-javatra atao champy ihany aza, dia tsy resy izany amin'ny mahanofo antsika. Zao no valiny izany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay fandresena ny fahavalo rehetra, izany fandresena izany. Izany no vakina eo amin'ny Romana 9:7 hoe kanefa amin'izany rehetra izany dia manohatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ary dia tsy afaka ambavan'ny Paoly apôstôly io fanamariana lehibe io rehefa misaotra an'Andriamanitra noho ny fitondrany mahagagany ny fiainana izy, ohatra fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Hita ao amin'ny Korintana 2:5-7 zany. Fa isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaony izay avy nandresy, ka dia ampisehoany ny antitra ny fahalalana azy eny tontolo eny izahay. Hita ao amin'ny Korintana 2:2 zany. Ary zao n'apôstôly aza dia izao no resahany amin'ny bokin'ny Apokalipsy, ary izy ireo na resy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Io no valiny rehefa manontany ahoana ny fomba andresena ny fahavalo rehetra, na ny hita na ny tsy hita, manerana izao tontolo izao ankehitriny sy amin'ny ho avy valiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Marina anefa ry tanora malala fa Jesosy ilay voahombo tamin'ny azo fijaliana izany, fa tsy Jesosy hafa. Izany no antony tenenan'ny Paoly apôstôly hoe ary noho ny hazo fijaliana dia naseho ny miariary ny fitondrany ireo toy ny fanao ny avy nandresy. Kolosiana 2:15. Tena fanamariana lehibe izany. Raha misy mitonona Jesosy tsy voahombo tamin'ny azo fijaliana, tsy izany Jesosy izany no aharesena ny fahavalo rehetra, fa ilay Jesosy voahombo tamin'ny azo fijaliana ihany. Marina ihany koa fa fandresena miroso makamin'ny fahatanterahany feno izany fandresena izany, ho avy ny fahatanterahana feno izany fandresena izany, fa tsy hoe rehefa tsy hitanao ankehitriny na tsy tsapanao amin'izao fotoana iainantsika izao zany dia hoe lainga
kobakambava tsy ry havana sanatria izany fa izao no voasoratra ho antsika. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany ka amin'izay dia hatolony ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Tsy amin'izao fotoana ankehitriny iainantsika izao no tena fahatanterahana izany ahitana maso azy sy ahatsapana azy. Fa izao anefa izay iainana feno izany ankehitriny dia amin'ny hoe mandresy sahady na azo antoka izany fandresena izany. Samy hafa ny lainga sy ny hoe azo antoka izany fandresena izany. Hoy Paoly apôstôly manome modely antsika amin'izany fahatokiana izany. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ny ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Matoky fa azo izany fandresena izany na ho ela na ho aingana ary iainana sahady ankehitriny izany finoana sy fahatokiana izany. Nahoana moa ny kristianina tanora no manohatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'i Jesosy, izany Jesosy voaomby tamin'ny hazo fijaliana izany? Maninona no manohatra noho ny mpandresy amin'ny alalany isika? Satria ry havana, Andriamanitra sy toa Jesosy. Marina fa maro ny andrin-tsoratra masina milaza ny maha-Andriamanitra an' Jesosy, izay tsy mahavaky tsara ny Baiboly, mirakitra ny tenin'Andriamanitra sy ny fanambarany tenan'Andriamanitra mamonjy izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no tsy mahita ny maha-Andriamanitra an' Jesosy ao amin'ny Baiboly. Raha mametraka fanontaniana i Paoly, ohatra ao amin'ny Romana 9:30, inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no ahatotra antsika? Ny valin'izany fanontaniana izany ange dia tsy misy na iza na inona na oviana tsisy. Izay mahatohitra antsika raha Andriamanitra no momba antsika, tsisy izay mahatohitra antsika. Fandresena tanteraka na fandresena feno izany manohatra noho ny mpandresy izany satria mahery roa ny zavatra rehetra Andriamanitra, mandresy mandrakariva na mandresy mandrakizay izany satria mandrakizay Andriamanitra. Nahoana ny kristianina tanora no manohatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana? Satria izy no tsy toha sady pahary. Fa izao no voasoratra: fa tao aminy na ariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, na ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana na fanjakana, na fanapahana na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Jesosy Kristy izany resahana izany. Maharesy manohatra noho ny mpandresy ny kristianina tanora rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay voahombo tamin'ny hazo fijaliana, ilay avy any Nazareta. Satria nateraka Andriamanitra ilay kristianina tanora. Rehefa nateraka Andriamanitra ianao, rehefa nateraka Andriamanitra ilay kristianina tanora anankiray, dia izao maharesy ny nofo izy. Maharesy ny nofo ota, maharesy ny Adama ela, ilay persona, ilay olona taloha ao anaty ao izay efa nitanysaina teo ny asany. Izany olona nateraka Andriamanitra izany. Zao ny resahany zaona, izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra. Ny hoe teraka indray dia izao: tamin'ny voa tsy mety lo, io niterahana antsika io. Tsy hafa izany voa tsy mety lo izany dia ny tenin'Andriamanitra. Zao no voalohany toko fahatelo, ny andininy fahasivy. Fa teraka indray ianareo, sy tamin'ny voa mety ho lo hoy Petera, fa tamin'ny tsy mety ho lo dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Ireo tenin'ny zao na sy tenin'ny Petera ireo dia manambara amintsika fa ny tenin'Andriamanitra dia tsy ahaizana manota. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy ahaizana miaro tena, tsy ahaizana manota, na hoe ahaizana miaro tena, tsy anota. Ary zany no antony mahatonga izay nateraka Andriamanitra rehetra maharesy ny nofo izy,
na dia miteny tahaka ny ahoana aza ny nofo te hizangazanga, te hangalatra, te hanompo sampy, te hiankohoka amin'ny devoly, te hanao zao tsy fahamarinana rehetra izao. Izany feo ny nofo izany dia resy, satria ny tenin'Andriamanitra ao amin'ilay tanora miteraka azy, io no tsy ahaizany manota na manatanteraka ny tenin'ny nofo. Tsy manota izy, zany hoe miaro ny tena tsy anota izy. Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray hoy Jakoba, dia ny mamanginy kambotry sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriany sy ny miaro ny tena tsisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. No zany dia maharesy izao tontolo izao koa ny naterak'Andriamanitra. Maharesy izao tontolo izao ny naterak'Andriamanitra. Dia izao tontolo izao izay tanisaitsika teo fa misy fisainam-bahoaka, finoam-bahoaka, ny hevitry maro toa marina, toa fenitra. Nefa tsy zany. Sahirana ianao, raha tanora ianao irery no ao amin'ny fokotany misy ianao irery no tsy miboridana. Fa ny tanora rehetra ao miboridana, sahirana ianao. Raha tsy manana ny tenin'Andriamanitra ianao, tsy resinao izany izao tontolo izao zany. Jesosy Kristy tomposika nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika, anafahany antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao. Izay no hafatry Paoly ho an'ny Galatiana fahiny, hafatry Paoly ho antsika koa izany, ary fanambarana mihezinezina izany. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra? Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Jesosy aza dia nivavaka ho an'ny mpianany, anisany koa ianao, anisany aho. Hoy izy ao amin'izao na 7:10, zaho mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao. Ary zaho mankany aminao ray masonao, tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny mahay antsika. Efa nomeko azy ny teninao, ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Za tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Vavaka Jesosy ho an'izay rehetra aterany izany, ho an'izay rehetra mpianany izany. Kristianina tanora manohatra noho ny mpandresy dia olona naterak'Andriamanitra ka maharesy izao tontolo izao. Maharesy ny devoly izy, satria nahoana fa Andriamanitra ny fiadanana hanorotoro any Satana faingana ambanin'ny tongotrareo, hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Romana 9:20. Ary izany teny izany dia tsy teny vaovao na teny tonga taty afara, fa efa hatramin'ny ela, efa hatramin'ny fahiny, izay efa nanambaran'Andriamanitra ny amin'ny andresenany devoly eto anivon'izao tontolo izao zany, araka ny voasoratra voarakitra ao amin'ny Genesis 3:10 hoe: ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny menarano, dia ampifandrefesoko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany, izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny omba lahatongony. Maharesy ny devoly izay naterak'Andriamanitra rehetra, izay nateraky ny teny dia ny tenin'Andriamanitra, nateraky ny voa tsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra. Izay manana ny tenin'Andriamanitra tsy mahay manota na tsy manota, ary tsy azo ny devoly rebirebena na dia ampandohalehiny eo anatrehany aza dia tsy mamanaiky izany. Hoy Paoly apôstôly, iza no hiapanga ny olom-bafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka ny olom-bafidin'Andriamanitra? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty, ka mitoetra eo amin'ny tany nakavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Tsy azo ny devoly ampangaina isika, satria nahoana? Marina fampanota zato isan-jato isika eto amin'izao tantarany tany mandalo izao, fa izao marina zato isan-jato isika, satria Andriamanitra no manamarina antsika. Dia Jesosy Kristy izay tompo ivavahana. Maharesy ny fahafatesana koa isika izay naterak'Andriamanitra. Hoy Jesosy: izaho no fananganana ny maty sy fiainana,
izay minoana dia maty aza dia ho velona indray, ary zay rehetra velona ka minoa dia tsy ho faty mandrakizay. Io no lakile ny fandresena na ny amin'ny ankehitriny na ny amin'ny hoavy na ny aty amin'ny toerana misy antsika na ny amin'ny toerana zay tsy hitantsika, satria na maty aza ho velona indray mandresy isika. Sika tanora dia mahay tsara ny zany mandresy izany amin'ireny fijerena filma ireny, fa ny rôle mivoaka mpandresy na dia naratra mafy aza na dia saiky maty aza eny na dia torana aza, fa mivoaka mpandresy izy amin'ny farany. Ary zany koa no ataon'ny satana eto anivon'izao tontolo zao, izao nataon'izao tontolo zao, izao nataony nofo mamono antsika, mamono ny voary rehetra, fa izao izay nateraka Andriamanitra velona indray, tsy manaka lahatra intsony ny fahafatesana sy ny fahavalo rehetra. Zany hoe mivoaka mpandresy mandrakizay isika. Marina nefa fa na izany aza na dia kristianina tanora manohatra noho ny mpandresy aza, satria Andriamanitra sotoa no mampandresy antsika, dia tsy mirearea na mieboebo izany olona izany, fa manetry tena kosa, tsy mba setrasetra fa tony milamina, na dia masika aza dia masika amin'ny tsy fahamarinana, masika amin'ny faharatsiana rehetra, fa izao fankahalana ny ratsy rehetra no mampasika azy, fa tsy masika mandeha ho azy. Olona vao vela heloka izy, izany no antony tsy mampirearea azy. Na vela heloka izy fa tsy olona nahavita na nadio ny tenany, tsy olona nahavita na voavelany heloky ny tenany izy, fa na vela heloka izy, niantrana izy, izany no tsy mampirearea azy. Tsy hainy nanamarina ny tenany fa hamarinina ny tenany, ka dia tsy afaka mirearea izy. Ho antsika rehetra izay nateraka Andriamanitra, izay manana ny tenin'Andriamanitra, dia olona tsy mirearea, mieboebo isika. Ary ny tanora izay pireboebo eran'izao tontolo izao, dia tsy ao anatin'izany lisitra izany. Tsy misy firereana amin'izany afa-tsy ny mifaly sy matoky an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ny rehareako, Jesosy Kristy avy a Nazareta no rehareako, fifaliana anaty fatokiana, fa na maty aza aho ho velona indray. Izao fomba ratsin'izao tontolo izao resy izany ao amin'i Jesosy Kristy. Misy teny anankiray aza fampiasa amin'ny foko antesaka iny, manao hoe tsereremina gn'ainy. Ampiasaina io teny io raha misy olona midehadehaka amin'ny sy tokony ho tandrify azy, zany hoe olona tsy mahay mametraka ny tenany amin'ny sy tandrify azy zany olona izany. Zany no teneneny ny foko antesaka hoe serereminao gn'ainao, tsereremina gn'ainy. Izany raha atao ohatra izany dia tahaka ny olona mahia kely fa be vava mifamaly amin'ny olona ranjanana, ary zay olona ranjanana zay no miteny hoe tserereminao gn'ainao. Tahaka an'izany ny olona izay ao anatiny zany fanjakan'Andriamanitra, tany saina teo zany, zany nateraka Andriamanitra izany, zany zanak'Andriamanitra izany. Olona mahafantatra tsara ny tenany izy, no zany tsy mirearea izy, tsy mieboebo izy. Fa raha mireboebo izy dia ho avy amin'ny teny hoe tsereremina gn'ainy, fa mpanota izy, kankana izy, olitra izy, malemy izy, mora maty izy, ary resiny zao fahavalo rehetra zao izy, fa tsereremina gn'ainy. No zany tsy afaka mirearea isika, na dia mpandresy manohatra noho ny mpandresy aza. Raha izay ary ny tapany voalohany izay tsy maintsy na ny hoantsika n'izany hoe ny kristianina tanora manohatra noho ny mpandresy dia maharesy ny fahavalo rehetra. Izay tokony ataontsika ary, inona ny tokony ataontsika mba ho mpandresy manohatra noho ny mpandresy isika? Satria mampatahotra sy mampangorohoro ihany rehefa tonga ny fanokafana ny boky ka jerena ny lisitry ny afaka, fa toa tsy misy afaka, manahirana. No zany dia tsy maintsy misy torolalana, inona ny tokony atao mba ho isan'ny mpandresy manohatra ny mpandresy isika? Izao no valin'izany, tsy miady hevitra ny amin'ny maha Andriamanitra ny Jesosy isika,
fa misy ny atao hoe dogma, misy ny atao hoe kanona. Ny tanora manana izany fisainana izany manana fisainana hoe misy dogma, misy kanona eto anivon'izao tontolo izao mikasika ny amin'ny mahandriamanitra an' Jesosy. Ny tanora manana an'izany fisainana izany no azo antoka ho manohatra noho ny mpandresy, satria amin'ny alalan'i Jesosy izany fandresena izany. Dia ilay Jesosy voahombo tamin'ny hazo fijaliana nandresy ny fahafatesana. Jesosy voalaza ny fanekempinoana apôstôlika izany. Io Jesosy io no tsy adian-kevitra ny mahandriamanitra azy, na dia maro aza ny miady hevitra ny amin'izany. Jereo ohatra ny olana any amin'ny tambazotra sosialy izay eo am-pelatanantsika, fa miady hevitra ny maro, miady hevitra ny tanora maro, ary ampiadian'olona hevitra ny amin'ny mahandriamanitra an' Jesosy ny olona eto amin'izao tontolo izao ho tratra ny fisainam-bahoaka. Miady hevitra hoe Andriamanitra ve Jesosy, satria dia tsy azo atao izany. Amintsika dia fady izany, amintsika dogma tsy azo toherina izany. Ny olona marary ny fisainam-bahoaka eto anivon'izao tontolo izao ihany no mitsara izany ho fahaterenitsaina, ary izay manoratsoratra izany any anatin'ny tambazotra sosialy ny amin'ny hoe terisaina izay tsy miady hevitra ny amin'izany, marary ny fisainam-bahoaka izy izay. Inona no tokony ataontsika mba ho mpandresy manohatra ny mpandresy isika? Mazava fa miaina isan'andro ao amin'ilay Jesosy Andriamanitra mampandresy antsika. Izany dia mazava amin'ny tenin'Andriamanitra be dia be, fa ny mazava indrindra dia amin'ny voaloboka sy ny sampany. Zao na tofady amin'ny 10, isika dia sampana miraikitra eo amin' Jesosy andro aman'alina, ary tandremo aoka ho sampana velona fa tsy sampana maty, satria misy izany, misy sampana miraikitra amin'ny fotony fa sampana maty. Fa aoka ho sampana velona miaina isan'andro ao amin' Jesosy Kristy isika. Inona koa ny tokony atao? Mivavaka. Hoy ny afatry ny apôstôly tamin'ny fiangonana tany Efesosy fahiny, ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy masina amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Mivavaha amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, ninninna atao mivavaha, satria hoy ny faneva ny toby lehibe soa tanàna, ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany, ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Izany hoe mivavaka. Hihinan-kanina ianao, mivavaha. Hivoaka miditra ny trano ianao, mivavaha. Ninninna atao, mivavaha. Inona ny tokony atao? Ankoatr'izany, mandroaka devoly na miady amin'ny fanahy maloto. Io dia anafarana antsika tanora kristianina rehetra manatona asa sy fampaherezana, aza manompo sampy, aza mivavaka amin'ny devoly izay isan'ny natao, tsy mpanao ny devoly. Ninninna mety ho heriny eto anivon'izao tontolo izao, tsy mpanao izy fa natao izy. Romanina to voalohany ny andiny voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo hatra amin'ny faharoa amby telopolo. Fa hoy Paoly, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly, fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandrà, fa amin'ny fanapahana sy fanjakana, sy amin'ny fanjakana izao famaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy any amin'ny rivotra. Mahazo toa mandroaka devoly, sy ny mpiandry ihany no afaka mandroaka ny devoly, fa izay rehetra naterak'Andriamanitra manana ny tenin'Andriamanitra dia maharoaka ny devoly. Tano ny finoana ho ampinga izay ahazoanareo hamono ny zanatsipika rehetra alefa n'ilay ratsy. Zany no afatra ho antsika. Inona ny tokony atao ankoatr'izany? Tia tenin'Andriamanitra, tia tenin'Andriamanitra, araiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ahoana moa ny pratikan'izany? Tsy hafange izany fa mamaky baiboly, mamakia baiboly, manana fotoana hamakiana baiboly.
mianara teolojia, tsy izay mandeha any amin'ny STPL sy any amin'ny saltahiany ny tokony ahay teolojia, fa isika rehetra dia tokony ahay teolojia, tsy voatery ho pastora, fa ianao mianara teolojia, zany hoe tia tenin'Andriamanitra. Ny olona tia tenin'Andriamanitra dia mahay tsara ny hevitry ny hoe mitondra hazo fijaliana ny mino, tsy tahaka ny fisainam-bahoaka, tsy tahaka ny finoam-bahoaka, ny fahazotsikany mitondra hazo fijaliana ny mino. Fa fantatsika fa nytoetsika taloha dia niaraka nomboana tamin'ny hanimbanany tena ny ota mba tsy hanimpotsika ny ota intsony, izany no mitondra hazo fijaliana. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota, ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia ataovy efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy, ko aza vela ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, anarahanareo ny filany. Izany no mitondra hazo fijaliana ara teolojia. Fa amin'ny fisainam-bahoaka zany dia ny hoe rehefa may ny tranony hazo fijaliana izay, tsy aleo ve ary may trano isan'andro raha izany, satria hoy Jesosy tsy azo ekena ho mpianatro izay tsy mitondra ny hazo fijaliany isan'andro, ka dia aleo may trano isan'andro. Hitanao fa ny fisainam-bahoaka mila resenao zany amin'ny fitiavana tenin'Andriamanitra. Aza vela ibaiko anao ny nofo homboy amin'ny hazo fijaliana ny toetra ratsinao, izany no dikan'izany mitondra hazo fijaliana izany. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy ahaizana manota na ahaizana miaro ny tena tsy anota, hoy isika teo. Fa hoy ny tenin'ny Paoly mampahatsiahy isika ny amin'izany. Romana 8:7, fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy. Ankoatr'izany, tia raharaham-piangonana, tsarovy fa azo atao ny mitarika raharaham-piangonana tahaka ny maha chef de cœur, président nantoko-pihira, président n'izao sampana maro samihafa ao anatin'ny raharaha ny fiangonana izao, manao tafika masina manaraka fepetra sy fandaminana sy ny sisa, ireny rehetrarehetra reny mahafinaritra ny manao ireny, mahafinaritra izany mandeha mitory filazantsara, manao atsam-panahy any amin'ny faritra izay miala ny toerana misy ianao makany amin'ny toerana anankiray, mandeha tongotra enina mamakivaky alina mangina aza. Raha izany tamin'ny andro taloha mety noho ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'izao tontolo izao mampahory sy mahafaty, dia sarotra ny manatanteraka izany raha tsy misy fepetra sy fandaminana mahafinaritra. Tia raharaham-piangonana, aoka ho tia raharaham-piangonana isika. Ankoatr'izany, tia fahamarinana. Aza manolotra ny momba ny tenanareo amin'ny ota ho fiadiany sy fahamarinana, fa atolory ny teninareo an'Andriamanitra toy ny efa maty ny efa velona, ary ny momba ny teninareo ho fiadiany fahamarinana ho an'Andriamanitra. Sikino fahamarinana ny valahanareo, ary mitafiany raro no fiarovan-tratra, ary kiraroy ny fahavonona mpanay amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary hoy ny afatra izao n'apôstôly, aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Ohatra, amin'izany aza tia izao tontolo izao izany, aza tia izany politika politisianina zany, aza tian'izany. Ny tanora rehetra, indrindra ho an'ny tanora izay nianatra ny amin'ny administration, ny amin'izany atao hoe fitantana raharaham-panjakana izany, dia tia politika politisianina izao tontolo izao, aza tia izao tontolo izao, satria tsy mahay politika ny tsy mahay mandainga, hoy ny politika politisianina, indrindra ny politika politisianina eto Madagasikara. Hoy Jesosy, raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao, fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo, fa izao efa nifidy anareo tamin'izao tontolo izao, dia halan'izao tontolo izao ianareo. Tsy mampaninona zany, na halana azy ianao, na tsy omeny posta azy ianao, tsy maninona zany. Aoka ho tia fahamarinana, izany marina izany, tsy maintsy jorona izany, satria na maty aza ho velona indray, hoy Jesosy. Ankoatr'izany dia mahazaka na mahatotra fahoriana amin'ny andro mahory, mahatotra fakampanahy, ary mino sy miseho olombanina eo amin'ny fiarahamonina. Ahoana moa zany? Raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo anohitra amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia hafahatra ianareo
aoka olona voazahatoetra fa mahatohitra fahoriana ianao, tsy mivadika na manometsiny an'Andriamanitra tahaka ndrijoba zany, tsy mba manometsiny an'Andriamanitra rijoba na dia ory aza ao amin'ny baiboly, fianarana izany. Aoka ho voazahatoetra mahatohitra fakapanahy ianao. Misy fireakevitra amin'ilay fisainam-bahoaka ho itsika tare amin'ny voalohany, ny hoe mahazaka maniraka ny tsy fisiana mangalatra ny dikan'izany, ka dia rehefa tratra nangalatra dia hoe ka za tsy misy atokona izay no antony mampangalatra olona resy izany. Aoka olona voazahatoetra ho hita fa manana toetra mahatohitra fakampanahy, mahatohitra fahoriana. Ary mino finoana no andehanantsika fa tsy fahitana, fa dio ny eboebo izay atao amin'ny lafiny teolojia sasany, tsy mitoro, tsy misy profy zahay, fady zany, fady zany. Ity fandresena ity, na ny hita na ny tsy hita, na ny azo porofoina na ny tsia resy eo, ary zany finoana izany no andehanantsika fa tsy fahitana. Korintiana faharoa 5:7. Ary izany no azo itenenana amin'ny hoe tsy maintsy olombanona eo amin'ny tany amamonina, eo amin'ny firenena, izany tanora kristianina izany. Fa hoy Jesosy, ianareo no fanasan'ny tany, ianareo no fahazavany zao tontolo zao. Aoka tsisy olona anao tsinitsinina anao i Paoly no ny atanoranao. Aoka ho tonga fianarana ho anymino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Zany hoe miseho olombanona tokoa, ilaina eo imaso ny olona sy eo imaso n'Andriamanitra. Izany kristianina tanora manohitra noho ny mpandresy izany. Feny ny kristianina tanora manohitra noho ny mpandresy iza izany, tsy hafa fa ireo zay maharesy ny fahavalo rehetra ankehitriny sy amin'ny ho avy. Aiza izany, tsy hafa ao amin'i Jesosy, tsy miala amin'i Jesosy. Hoy ny hirany mpitoazara antokopira mahafinaritra avy amin'ny faritany anankiray hoe voany edity ao, voany edity ao amin'i Jesosy izy, tsy afaka ao izy. Manao ahoana izy? Tsy manota, mahay mifady ny ota izany olona izany, manetry tena fa tsy mba mireare amin'ny heviny moeboebo, miaina amin'ny fahamarinana rehetra araka n'Andriamanitra izy, fa tsy miaina amin'ny fahamarinana izay everiny be sy ny maro eto anivon'izao tontolo zao. Satria nahoana no manohatra noho ny mpandresy izany olona izany? Andriamanitra sy toa no miantoka ny fandreseny ny fahavalo rehetra. Ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoalehany lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin'ny tany. Tsy mirehareha izany tanora izany, voavela heloka izy, tanteraka eo imason'Andriamanitra izy. Andriamanitra no nahatanteraka azy, izany no antony ahafantarany ny tenany, fa Andriamanitra no iankinany fiainany. Izany no tsy mampirehareha azy, tsy misy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra izy, tsy noho ny nataony ny tenany. Izany no antony tsy mampirehareha azy, fa olona misaotra sy midera ary mankalaza n'Andriamanitra, izany no fireharehany, izany no mameno ny fony amin'ny fifaliana. Ary anareo dia tanteraka ao aminy, sady izy ny lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Mahazaka fahoriana sy loza rehetra izany olona izany, tsy mety rava fanahy izany, na inona eto amin'izao tontolo zao maka fanahy azy. Tsy azo alaim-panahy zany, tsy azo alaim-panahy zany, fa na maty aza, na ravarava aza izy, na potipotika ambanin'ny tany, lo lanin'ny kankana aza izany olona izany, na mety manjavona misy azy izy, mbola velona indray izy. Ary zany ilay hoe satria nahoana isika no maharesy mihoatra noho ny mpandresy, satria na maty aza ho velona indray. Jesosy Kristy no manangana antsika indray. Ovina mandrakizay, mandrakizay. Ny hirany
ao amin'ny firana FFPM laharana fahasivana fitopolo sy efajato Jesosy no anjara soa, Jeso no anjara soa. Dia haitsika tsara ny amin'ny refrain manao hoe ahy Jeso atra ety, ahy Jeso atra ary, ahy Jeso zoky ity, mandrakizay doria. Koa amin'izany satria efa no amarinina tamin'ny finoana isika dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Raha ny lojika dia manana fihavanana amin'ny Jesosy Kristy isika, manana fihavanana amin'Andriamanitra isika satria efa no amarinina tamin'ny finoana isika. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana sy tsy misy mahatohitra amintsika koa ho an'izay ao amin'ny Jesosy Kristy. Fa isaorany Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Noho izany dia mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo, hoy ingahy Paoly, mifalia mandrakariva. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Amen. Kakabawanau manganu miuva davanda fumbana usila la miboka nau sitakua satu kisha nulu esana ulu mavai darangalai matia tukabawanau inova umana utiki shamisinia Kakabawanau manganu miuva davanda fumbana usila la miboka nau sitakua satu kisha nulu esana ulu mavai darangalai matia tukabawanau ninova umana utiki shamisiria Mikipakasie ulusima mitubuki sisazunda musi akora buruki lai defa mazaba tana kungazu saruchemila one kitai sinyale sanda sesusinge sara Loki idiranganu ala hadi ekapenguna ala sindeni sibangu-bangu yakana udala kapamba mivengi-vengi farani vevi matia tukabawanau ninova umana utiki shamisinia ulusima mitubuki sisazunda musi akora buruki lai defa mazaba tana kungazu saruchemila one vitai sinyale sana sesusinge sara ashaka ungefutwa mande abaubaela fasimete ulusima mitubuki sisazunda musi akora buruki lai defa mazaba
lesana jesosy nge sara fonekita isina lesana jesosy nge sara. aoka ivavaka isika rehetra. Andriamanitro misaotranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo izahay no ty fotoana ity izay omenao anay ahafahana indray mihaino ny teninao amin'ny alalan'izao fotoana nisan-keritaona izao. Misaotra Jesosy no ny fandaminanao, misaotra ihany koa no ireo zavatra izay asehonao amin'ny fiainanay, ary misaotra ihany koa ny toe-java-misy satria ianao no mampianatra anay mba hisaotra amin'ny zavatra rehetra, ka dia izany no isaoranay sy hanomezanay voninahitra anao isan'andro isan'andro. Ankehitriny ary izay Jesosy io, raha andre ny teninao dia mangataka indrindra ny faminonao any amin'ny lalan'ny fananao masina mba izanay mandray ny teninao, ary izanay ihany koa mitombo amin'ny fanantenana sy amin'ny finoana mba hahafahanay hijoro vavolombelonao sy andehananay araka ny sitraponao, ary dia mamindraha fo aminay ihany koa mamelany helokay satria olombelona tsy tanteraka zahay, dia amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko voalohany dia ny andininy 7 ka hatramin'ny 20. Kolosianina toko voalohany dia ny andininy 7 ka hatramin'ny 20. Rehefa niarana hita dia toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika manao hoe: ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenona ny fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo miendriky ny tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra, ary ampatanjahana amin'ny hery rehetra araky ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Ka misaotra ny ray izay nampahamendrika atsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olo-masina eo amin'ny mazava, sady nanafaka atsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Izy no endrik'Andriamanitra sy hita ny lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no haretan'ny zavatra rehetra, ary izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy ny voalohany dia ny lahy matoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy, fa sitraky ny ray ho ao aminy ny toeran'ny fahafianoana rehetra, sady izy no ampihavanana ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliany nanaovana fampihavanana. Eny, izy hoy izao no ampihavana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinanao, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika noho izao isan-keritaona izay omena isika izao, na dia ao aza ny toe-java-misy eto amin'ny firenentsika sy manerana izao tontolo izao, dia tsy avelan'Andriamanitra isika raha tsy mandre ny teniny amin'izao isan-keritaona izao. Ka izany misaorantsika an'Andriamanitra noho izany fandaminana lehibe izany, ary dia miarabantsika rehetra ihany koa tafahoana somatsara amin'ny alalan'izao fiombonana masina sy fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izao. Ka ny teny izay anjarantsika eto dia teny izay nataon'ny Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana tany Kolosia, teny izay milaza indrindra ny amin'ny fitondrana am-bavaka ny fiangonana tany Kolosia, ary ny filazana ihany koa ny amin'ny fahafianoan'i Jesosy Kristy Tompo, na ny fahafianoan'izay hinoany sy ny fahafianoan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Io no anjara tentsika amin'ity androandroany ity. Isika dia mahalala tsara fa Paoly apôstôly dia nanoratra boky maro na nanoratra epistily maro,
satria maromaro ny epistily nosoratany ary am'ireo epistily reo dia misy karazany zany epistily zany dia ao nosoratana ho an'ny fiangonana, ao no nosoratana ho an'ny olona tokana ary eo no nosoratana ho an'ny atokon'olona, reo no karazana epistily. Fa ny amin'ity anjarantsika ity dia epistily nosoratana ho an'ny fiangonana tany Kolosia, zay fiangonana naorin'ny Paoly apôstôly tamin'ny diany faharoa. Ka Paoly apôstôly dia fantatritsika tsara fa teo aloha dia olona nanenjika ny fivavahana izy, ka le fanenjehan'ny fivavahana dia zao hoe fitiavan'ny finoany, satria amin'ny mahafariseo azy dia ny hoe ny famonjena na ny azoana famonjena dia ny fiazana amin'ny fanatanterahana ny lalàna, fiazana amin'ny asan'ny tena, io no azahoana famonjena. Fa rehefa nifanena tamin'i Jesosy Kristy tompoko isany izy dia niova zany fomba fijery zany, ka tsy ny fiazana zay ataon'ny olona no azahoana famonjena fa lay nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy matika nitsangana tamin'ny maty. Ary io no nampiovan'ny fomba fijeriny Paoly apôstôly rehetra zay natao hoe Saoly izy taloha, fa rehefa fanena tamin'i Jesosy izy dia lasa natao hoe Paoly apôstôly. Tantara efa fantaritsika izany, ary dia io no nahatonga azy nanao asa lehibe, satria tena nandray finoana ary tena nandray fanavaozana no ny amin'ny fifanenany tamin'i Jesosy Kristy ka tonga olom-baovao. Ary dia tsy navelany zany fifanenany tamin'i Jesosy zany raha tsy hanatanteraka sy hanambara ary hijoro vavolombelona, ary io nahatonga azy na voaforona sy nanokatra fiangonana maro tamin'ireo diany anankitelo lehibe zay nataony, zay voalaza amin'ny asan'ny apôstôly. Zany dia ny Paoly apôstôly zay nanao asa misionera izany. Ary dia amin'ireo fiangonana zay naoriny dia tsy hoe naoriny fotsiny eo fa mbola hanoratany ihany koa ny fiangonana rehefa tafaorina, ka ao anatin'izany fanoratana ny fiangonana izany no hampahirezany azy, satria fantatsika tsara fa ny epistily raha jerena amin'ny ankapobeny ny epistily dia ahitana an'reto reto zavatra telo reto. Voalohany indrindra dia ao ny teny fananarana, ao ny fampahirezana, ary ao ihany koa ny fampianaram-pinoana. Dia ahitanan'izany ny epistily satria ahitanan'ireo toezavatra telo ireo. Keto amin'ity epistily ho an'ny Kolosiana ity dia ahitana ny fampahirezana sy fampianarana zay nataon'ny Paoly apôstôly. Ka ny fampahirezana eto dia amin'ny alalan'ny fivavahana no ny toetra tsara zay nananan'reto fiangonana tany Kolosia reto, hoe nanana toetra tsara, niorina tamin'ny finoana ary niorina tamin'ny tenin'Andriamanitra ireto fiangonana tany Kolosia na ny kristianina ireto. Ka noho izany dia tsara laza amin'ny finoana reto Kolosiana reto, ka entin'ny Paoly ambavaka. Ary nyzany mahatsara laza azy zany dia tsy hafa fa no ny asan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy tompona, no ny asan'i Jesosy lay lohan'ny fiangonana. Ary io no hitantsika amin'ity teny ity dia ny tapany voalohany dia ny filazana ny fahatsarany toetran'ireo fiangonana tany Kolosia na ny kristianina tany Kolosia, ka hoentina ny mbavaka mba hitombo amin'izany toetra tsara izany. Ary ny tapany faharoa dia ny amin'ny filazanany amin'ny fahatsarany amin'i Jesosy Kristy tompo, izay nahatonga zany toetra izany sy ny fampiraisan'i Jesosy ny olona eo aminy no ny amin'ny fanavotana zay nataony na no ny sorona zay nataony Jesosy Kristy tompo. Ireto fiangonana tany Kolosia ireto ary dia fantaritsika tsara arak'izay voalaza sy voasoratra eto fa efa reny ny lazany amin'ny finoany reto fiangonana reto, ny amin'ny fandianany araka ny sitrapon'Andriamanitra zay natao tatitra tany amin'ny Paoly apôstôly. Ka noho izany fahainoany lazany finoany zany sy ny lazany toetrany zany dia manoratra ho azy Paoly apôstôly ka milaza fa mitondra mbavaka azy mba hitomboany amin'ny toetra tsara. Ary io no mahatonga ny hoe tsy mitsahatra, mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho finoana ny fahalalana tsara sy ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavany-tsaina rehetra ao amin'ny fanahy, satria efa reny Paoly apôstôly fantany ny finoany reto fiangonana reto. Ka noho izany dia mangataka mandrakare izy mba hitombona amin'izany finoana zany, hitombona amin'ny fahazavany-tsaina sy ny fahalalana an'Andriamanitra, ary hitombo ao amin'ny
Kristy mandrakariva ny finoany reto fiangonana reto mba hitazomany famonjena ary indrindra ihany koa mba hahafahany ijoro vavolombelon'ny finoany eo anatrehan'izao tontolo izao satria ny fiangonana dia natao hijoro vavolombelona ary ny fiangonana dia natao ihany koa ho fampahafantarana ny asan'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao mba hahatonga ny olona hino an'Andriamanitra. Io no mahatonga ny Paoly apôstôly mivavaka ho an'reto fiangonana ireto ary dia mba ho fantatra reto fiangonana reto ihany koa fa lay nitory ny filazantsara taminy, lay nizara ny teny fiainana taminy dia mitondra mibavaka azy ary dia mahatsiaro azy sanandro ary io no hoe hery lehibe ho an'reto fiangonana reto ny fandrenesany an'izany sy ny fahafantarany an'izany hoe misy mitondra mibavaka, misy manome voninahitra an'Andriamanitra ka mahafantatra ny asa tsara vokatry ny finoana izay ananan'izy reto. Ary ho antsika ihany koa zanaka ny fifoazana ihany koa zany dia lesona lehibe ho antsika ihany koa zany fifampitondrana mibavaka izany. Ka ilay fifampitondrana mibavaka arak'izay lazaina eto dia ilay asa tsara, ilay zavatra tsara vokatry ny asan'ny fanahy sy ny asan'ny teny eo amin'ny fiainan'ny mino, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ireo olona izay nitoriana ny filazantsara ary dia ny fampandrenesana sy ny filazana aminy ihany koa fa hoentina mibavaka mandrakariva izy mba hitombo amin'izany finoana sy fahalalana ny filazantsara zany dia fanomezana hery lehibe zany ary fanohanana lehibe ara-panahy ihany koa zany ka mahatonga ny azy hijoro sy haharitra amin'ny finoana. Ka eto dia manome lesona fa tsy ny zavatra ratsy ihany sy na ny zavatra manahirana ihany no entina mibavaka eto fa ny zavatra tsara ihany koa dia tokony entina mibavaka dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany satria ny zavatra rehetra ihany koa dia tokony hisaorana an'Andriamanitra ary hanomezana voninahitra an'Andriamanitra tahaka ty olona anankiray izay mivavaka izy dia rehefa mivavaka izy dia zao mivavaka izay ataony hoe Andriamanitra misaotra anao fa marary aho, Andriamanitra misaotra anao fa sahirana, Andriamanitra misaotra anao fa zao no manjoa dia misaotra an'Andriamanitra dia gaga ny olona rehefa mandray zany hoe maninona ty olona ty no zany no ataony, zany no vavaka ataony dia rehefa nanontaniana izy dia ny hoe zany no vavaka ataoko satria kristiana mino an' Jesosy Kristy tompo aho ka na inona ny inona zavatra miseho eto amin'ity fiainana ity dia fantatr'Andriamanitra ka noho izany dia fantako fa hiasa Andriamanitra ary aneo ny voninahiny Andriamanitra ka noho izany dia tsy ny olana no manahirana fa Andriamanitra miasa ao anatin'ny olana ary dia tsara mpatsahivina eto sa tsara mpahafantarina antsika eto fa ilay Andriamanitra izay ivavahantsika dia zao tsy manafoana ny olana izy na manaisotra ny fahasahiranana ny zavatra maro samihafa izay mety mampanahirana antsika na ny fahoriana izay menjady amintsika fa mampahery antsika ao anatin'izany fahoriana sy olana atrehantsika izany ary izay ny mahalehibe an'Andriamanitra ary izay ny mahasarobidy ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana ary io no mahatonga ny Paoly apôstôly mivavaka mandrakariva ho an'reto kristianina reto mba hitombo amin'ny finoana, hitombo amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompo satria zava-dehibe ny fijoroana vavolombelona sy ny fandehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra ary dia fampianarana lehibe ho antsika zanaka ny fifoazana ihany koa zany dia ny mivavaka ho amin'ny toetra tsara sy ho amin'ny asa tsara izay ataony namana sy izay ataony ireo mpiara-mivavaka amintsika sy ireo mpiombona finoana amintsika dia nivavaka ny amin'ny hitombony amin'izany fa tsy sanatriny zany hoe ny hanentsika azy na ny hanaratsy azy fa ny hivavaka ho azy amin'ny zavatra tsara indrindra manoloanany izao fiainana izao dia ny mifampivavaka mba hahafahan'ny fiangonana hijoro vavolombelona sy haneho ny toetra tsara satria mandalo ady sarotra isika manoloana nyity valana retina ity ka noho izany dia mila mijoro amin'ny finoana sy amin'ny toetra tsara isika mba hahafantaran'ny olona rehetra fa manana an' Jesosy Kristy tompo isika ka na dia ao aza ny zavatra mampiorory sy mampatahotra dia mahajoro amin'ny finoana sy manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Ny anton'izany rehetra izany dia ny asan'Andriamanitra arak'izay lazain'ny Paoly apôstôly eto hoe mahatonga ny toetra tsara sy ny asa tsara ary ny fijoroana vavolombelona tsara nyreto fiangonana reto dia ny asan'Andriamanitra ary tsy hafa zany asan'Andriamanitra izany fa izay nataony tao amin'ny Jesosy Kristy tompo ary io ny tapany faharoa izay anehoana ny fampianarana izay
ataon'ny paoly apôstôly eto dia ny fampianaram-pinoana ny mahakasika ny amin'ny Jesosy Kristy tompona lay inoana ny asan'ny Jesosy ny fampianaram-pinoana lehibe izay ataony eto dia ny voalohany indrindra dia ny hoe no ny asan'i Jesosy Kristy tompo lay endrik'Andriamanitra tsy hita maso dia io no namindra ny olona tao amin'ny fahefany maizina ho amin'ny fanjakany mazava dia lay Jesosy Kristy izay vomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty satria ny fanombonan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana fisoroana izay nataon'i Jesosy Kristy tompo dia fisoroana ho famelan-keloka ary tsy mba naverimberina tahaka ny tao amin'ny testamenta taloha zany fisoroana izany fa nataony indre mandeha nandatsahan'ny rany ho famelan-keloka zay maharitra mandrakizay sy ho an'ny rehetra ho an'izay rehetra mino azy ka io lay lazainy eto hoe namindra antsika tamin'ny fahefany maizina ho amin'ny fanjakany zanany malalany dia ny famelana ny helontsika satria amin'izay toerana misy famelan-keloka amin'izay ihany koa no misy ny fahasambarana sy misy ny fiadanana ary misy ny fiainana ka ny famelan-keloka zany no zava-dehibe atolotr'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy Kristy tompo izay fanesorana ny hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ary io lay lazain'ny mpanao salamo lazain'ny Davida hoe ny voaloham-pitahiana dia ny famelana ny helontsika ary fantatsika ihany koa fa Jesosy ihany koa rehefa manasitrana amin'ny aretina sasatsasany dia ny hoe voavela ny heloka ao ary sika fifoazana ihany koa dia manambara famelan-keloka mandrakariva ihany koa sika dia manolotra ny fiadana sy manolotra ny fanahy masina dikan'izay dia varavarana lehibe isokafan'ny fiainan-danitra sy ny fanjakan'Andriamanitra ny famelan-keloka ary io no fitaomana antsika mandrakariva ho amin'ny famelan-keloka sy ho amin'ny fibebahana eo amin'ny fiainantsika satria io ny fifindrahntsika ho amin'ny fanjakan'ny mazava zay ny alantsika zay itoerantsika mandraka kehitriny ka eto dia ambarany paoly apôstôly zany fa io no nahampahamendrika io no nananana fahamendrehana eo anatrehan'Andriamanitra sy andraisana ny lova dia ny fa fidirana sy fitoeranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria zay voavela eloka io no sambatra zay voavela eloka ino mitoetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria fanjakan'Andriamanitra dia fanjakan'ny fahamasinana ary fanjakan'ny fahamarinana ihany koa ny faharoa zay ambarany eto ihany koa mahakasy zany fampianarana izany dia ny amin'i Jesosy Kristy tompo lay fahafenoan'ny zavatra rehetra ary tsy hafa zany fahafenoan'ny zavatra rehetra izany fa izy no nahariana ny zavatra rehetra izy no endrik'Andriamanitra hita maso tsy nisy nahita an'Andriamanitra naoviana fa izy no manambara an'Andriamanitra dia Jesosy Kristy tompo izany ka tompon'ny fahefana nahariana ny zavatra rehetra ary lahamatoa amin'ny zavatra rehetra lohan'ny fiangonana zany hoe aza ny fahefana rehetra arak'izay filazany hoe aza ny fahefana any an-danitra sy atetany amin'ny fanirahany an'ireo mpianatra ireo ary io fahefany Jesosy Kristy tompo io ihany koa no miasa eo amin'ny fiangonana miasa eo amin'ny fiainan'ny mino ary io no mahatonga an'i Jesosy hoe zay mino an'i Jesosy dia manao asa lehibe satria fa nomeny fahefana ary dia fantatsika tsara ny teny fahefana zay iainantsika zanaky ny fifoazana anaovana ny anatanterahana ny asa dia no ny amin'i Jesosy Kristy zay ambarany paoly apôstôly eto fa lohan'ny zavatra rehetra endrik'Andriamanitra nahariana ny zavatra rehetra manana ny fahefana ary mpanjaka ny mpanjaka ary tsy zany ihany ty Jesosy Kristy tompo zay lazainy eto tika ny orenany finoana reto Kolosianina reto fa lay Jesosy zay mampiavana ny olona amin'Andriamanitra ihany koa lay fampihavanana ka ny fampihavanana eto dia miseho amin'ny lafiny anakiroa ny fampihavanana eny mety telo aza ny fampihavanana dia ny fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra dia io ny voalohany indrindra satria zay voavela eloka zay ny tafaray amin'Andriamanitra no ny amin'ny rahany Jesosy Kristy tompo dia tafaray amin'Andriamanitra ny olona satria voavela eloka ary satria voavela eloka ny olona dia tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia samy zanak'Andriamanitra dia mifandray ihany koa ny olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary io ny sehon'ny fifankatiavana ary io ny mahatonga ny hoe famantarana ho any mino dia ny fifankatiavana io ny famantarana ho any mino satria samy voavela eloka samy zanak'Andriamanitra samy olon'ny fanjakan'Andriamanitra ka raha olona zay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy mifankatia dia karazany mampieritreritra sy mampisalasala ihany zany satria tohatry ny olona tsy voavela eloka ary tohatry ny olona zay mbola tsy nandray ny fanjakan'Andriamanitra ka eto
dia miavana amin'ny samy kristianina ny olona voavela elo ka ny anakiraika fahatelo ihany koa de ny hoe zay adinontsika mandrakariva de ny hoe Andriamanitra mampiavana amin'ny zavatra rehetra ka tsy amin'ny olona samy olona ihany koa fa rahatsika olombelona dia nataon'Andriamanitra mpanjaka ny zavaboary ihany koa de saika hadinontsika indraindray matetika ny amin'ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary satria ny zavaboary ihany koa dia zava-dehibe ny fifandraisana amin'ny zavaboary ka mila hajaina zany fifandraisana amin'ny zavaboary zany matetika ny olona rehefa mibebaka dia fietreretan'ny olona de ny hoe fifandraisana amin'ny olona samy olona ihany fa azadino ihany koa fa mila mifandray amin'ny zavaboary ihany koa sika ka ao anatin'izany ny fanajantsika ny zavaboary ny tontolo iainana zay efa simba satria vokatry ny fahotana no hanimbanany tontolo iainana indraindray kanefa dia amin'ny olona voavereriko zao manaja ny tontolo iainana manaja ny zavaboary satria asan'Andriamanitra renika zavatra namboarin'Andriamanitra ry havana malala ao amin'ny tompo amin'izao fotoana izao dia ny tenin'Andriamanitra eto dia milaza amintsika ny amin'ny ifampivavahana sy ny amin'ny Jesosy lay inoana sy lay antom-pisiantsika sy mahaolom-baovao atsika ka manome lesona lehibe ho antsika zanaky ny fifoasana ty teny ity ny amin'ny ifampivavahantsika ny amin'ny fampitondrantsika mibavaka indrindra ihany koa ny andehanantsika amin'ny toetra tsara mba hivavahany hafa ho antsika ihany koa sy ny andrenesan'ny hafa fa mivavaka ho azy ihany koa atsika ny amin'ny toetra tsara sy ny amin'ny asa tsara zay ho tanterahana ka noho izany dia mahazo toa mivavaka ho an'ny mpiaraka mandova fanjakan'Andriamanitra mahazo toa mivavaka ho amin'ny asa tsara rehetra sy ny amin'ny asa vokatry ny fanahy amin'ireo mpiaramino amintsika ary ao anatin'izany ihany koa no ampafantaro azy mandrakariva zay inoany ny amin'ity Jesosy zay Andriamanitra ny antso Andriamanitra ny fidy ary Andriamanitra maniraka ity ihany koa dia ampafantarina azy mandrakariva ny heriny sy ny fahefany sy ny mahazava-dehibe azy ry havana malala ao amin'ny tompo ny amarana anazy dia zao hoe satria ny fanevantsika dia milaza indrindra ny amin'ny filazanany amin'ny voninahitra zay omen'Andriamanitra ny mpandresy araka ny voalazany hoe efa zay rehetra mandresy dia tsy hamono ny anarany ao amin'ny bokon'ny fiainana izy asan'Andriamanitra izany ary dia antoka homen'Andriamanitra atsika ihany koa zany ho atsika zay mino ka reto zavatra telo reto no azahoantsika antoka izany fa mandresy atsika noho ny amin'i Jesosy Kristy tompo ary mandresy atsika noho n'Andriamanitra zay niantso atsika dia ambaran'reto zavatra telo reto voalohany indrindra dia Andriamanitra ny namorona atsika noho izany dia an'Andriamanitra isika ary fananan'Andriamanitra isika ary Andriamanitra no tompontsika ka azo antoka zany ny mahafananan'Andriamanitra atsika satria izy no namorona atsika ka zay mpamorona dia tompony ny faharoa manaraka zany dia zao hoe an'Andriamanitra isika satria efa nividian'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rahany Jesosy Kristy tompo isika hoe tsy mba volamena no nividianana atsika fa ny rahasoan'i Jesosy Kristy tompo ka any Jesosy isika noho izany dia voaro isika satria lay tompon'ny hery sy ny fahefana io no miaro atsika io no manome hery atsika ary io ihany koa no miaraka amintsika ary tsy izany ihany fa ny fahatelo dia ny hoe Jesosy ihany koa dia mety mitoetra ao anatsika satria miditra ao amintsika amin'ny alalan'ny teny sy mitoetra ao anatsika amin'ny alalan'ny fanahy Jesosy Kristy tompo noho izany dia any Jesosy zato isan-jato zany sika an'Andriamanitra zato isan-jato ka azo antoka ny famonjena zay nataon'Andriamanitra ao atsika ka raha azo antoka izany dia zao hoe azo antoka ihany koa ny fandresentsika satria Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra ary Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ka noho izany dia mahereza mahatanjaha mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria tsy ho foana tsy akory ny fitelezanaina ao amin'ny Jesosy Kristy tompo voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka hatra mandrakizay raiso ny fitahiany ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Such
Satilele nilifikiana wana Tiwaju ni hangina Funumbuno na Ambululu na Lidera Handau tewo baran Sitiye mutan Angkala sana reza Saksi masina nyanana Jamat itu menjikazaku Bisa tutuerana Ulalalala Satilele nilifikiana wana Tiwaju ni hangina Funumbuno na Ambululu na Lidera Andau tewo baran Sitiye mutan Simbumenata Angkala sana reza Rai na yo Misau chanau sa Iyana ditarik jamaah